Misaotry ny radio Madagascar ho anao izao. Johary amin'ny Taniko. Tantara Mitohy nosoratany amin'ny. Ireo mpilalao: Daniela, Miony, Sarobidy, Faly, Alain. Mpandray feo: Lovatolotra Andriamanana. Mpanatodosy: Alain Rabe Manatsoa. Johary amin'ny Taniko. Ka nanao ana? Be fa malina be dia nataoko tamin'ny fanaovana azy. Tsy vaninareo e. Tena tsy vanina. Tovovavy kely toa zao ve dia anaparanareo hery fotsiny toy ireny? Ka nyteny tsotranao ani aty fa tsy nirarahinao e. Eny e. Any aminareo ny hery zao dia tsy maintsy manaiky aho. Tsarory anefa fa misy farany zavatra rehetra e. Asa, ka na iantso-tody mandra-parivan'ny andro azy ndria, tsisy fetraikany aminay zany. Tsy fantatry indringa amin'izany herin'ny vilala rozy zany. Eto akiny tobo-tsivakiny jandary a. Tsy izay milaza azy hoe mahery rehetra. Firy mono mba efa nanandrana ny tsapatsapa teto fa lasa ny amin'ny vary tsy mifody daholo. Zato andro no anareo dia afaka manao izay tianareo ataonareo e. Fa indray andro kosa dia ampitolefika ka baribarin-dratsy vitanareo rehetra. Sanatriany zany. Manana ny hoety miady amin'ny zavatra rehetra zay rehetra. Tsy ampafirin'izay fa niseho azo mahery koa re zay mikasa no avy eo e. Anao vengy ianao ireo akanjo reo sao dia seko ataony davy mafimafy kokoa mifanerena voagaga eo a. Eny, manaiky aloha zao satria tratry ny hery tsy mitovy. Fa mbola izy kosa mahery nonareo indray andro any e. Anaiky any moka efa miandry mangirifiry. Mbola hoaizany azo anareo mafiloriny. Ninsena hery aza ho lavolefina ihany tetiko. Davy eo a? Ao, zay madama. Antsoy amin'izay le mpanamboatra tarehy namboatra n'ity fa tsy mety eny raha zao endriny zao ny andraisana vahiny. Voaray madama. Ohatray? Ary tombolenao ihany? Fa inona mahagaga anao e? Tsy hitan'ilay mpiambina toy nga ianao? Iza koa no anaiko hitany eo. Samy mba manampaikadiny sy fahaiza-manao koa ange ny olona tsirairay e. Iza zany nitrofirin'ny toera tsy nahita zavatra hafa izy? Mety mba vonivorona fotsiny koa angambany azy. Mety mba te ampitahotra anareo izy na hoe izay ahinony mety miafinafina any dia mba manapoaka amin'ny pasiny izy aloha vao niditra teto. Iza koa moa mahita na hoe tahotra ireny dia mody atao ireny aminona lolan'izay mety ho fahavalona izay mitady anohatra e. Amoramorainao ery ange izy zany e. Zany kosa e. Tsy misangy nge ireo olona ireo e. Tsy misy matahotra an'izany rangahy eo a. Fa iza tokoa aloha ny anaranao ty e. Dia ahoana ny nahatonga anareo toy izao? Sarindra ny anarako ary tantara lavabe ny nahatonga anay ao amin'izao toeran'izao re a. Voasazy sa voaheloka ny nahateto anareo toy izao? Sady tsy voasazy ny tsy voaheloka fa rehefa leo anao ny olona dia tsy maintsy alefa ny eto ianao. Olona izany leo? Ny mpividy ha? Fa amidy anganareo ao? Ie, mampalahelo ne. Terena hivaritena ianao ka rehefa elaela ao dia leo mpividy ka alefa ny tompony andraikitra aty ianao. Manomboka mazavazava amiko mifandehan'ity raha ty raha izany. Le tompona andraikitra ao zany mandray ny vola tokony ho anareo? Ie, tsy zany anefa no ny fanarahana tany am-boalohany. Fa hoe ahoana? Le madama tena tompony io akanonina kanay mba ho tezana sy ampianarina eto. Ireo tompony andraikitra napetrana nefa namadika resaka ka ny fanaraka tamin'ny mpifoka zava-mahadomela tany dia nitereny ny ankizy hivarotena tamin'ireo. Tena anaiky an'izany koa nareo? Fa afaka anao inona moa izay e. Raha vao manohitra ny teny eo inge ianao dia sainy taroandreo miaramila an'ireo e. Nahoana raha nolazaina tamin'ilay madama tompony akany? Sa efa miray loha amin'izy ireo koa izy? Tsy mahafantatra an'izay zava-miseho eto izy fa fitaizana ara-dalàna no ahafantarany ny anaovana ny ankizy eto.
ny fanohatra amin'izany anefa no mitranga ka izay indrindra no tokony torianareo azy tany e. Tsy misy afaka miona amin'izany madam'izany fa sakanandry zareo e. Tatra fotsiny no entiny ihany momba ny eto dia izay. Ary le madama nga tsy mba mamangy eto? Tonga eto ihany izy indraindray fa tsy tafahoana aminy izay. Andreo foana mody mandrebireby azy e. Mila fanampinareo raha izany mba hialana amin'izao e. Dia amin'ny fomba hoana ary izany ianao an'izany. Zaka hitako foana ny fomba nantanterahako an'izany mba aza matahotra ianao e. Aza manandran-doza e. Everinao fa ho vita mora nga izany. Oay misy inona reny miara-mila izay le fa nahiko hoe mafatapatatra zavatra ireo mandeha anaingana mandositra fa vonon'ireo eto ny ianao e. Ahoana ianao ka tsy hainao indray no hiara-ny atezeran'ireo raha mandositra? Eretako izay ataony eo fa mandehana aloha avotiny ainy e. Izay efa vita vaksiny tamin'ny vony sy ny fampijaliana isan-karazany. Ako sarisarindra hiady ho an'ny fahafahanareo fa aleo ataony any izay ataony e. Zao sandry tsara tarehany nefa be dongodongo ohatrin'ny inona. Tsy mba mahafinaritra anareo ve hoe nareo karakaraina toy izao e. Amidy tena dia mody tambadambazy tena io nefa fiatsaram-bela tsy fotsiny fa rehefa vita zao dia tsy maintsy ho voakitakita indray. Ary andao amin'izay kifa inona mampianana-ndreo a? Fa hoentinao aiza marina moa izao madama? Mety efa tonga ao angamba izy izay. Vehivavy tsy vanina. Tonga ve tsy mba manana fondreny mihitsy nefa efa mba niteraka ihany. Sady amin'io tovavy koa. Anodiny tarana koa izao ataonao amiko izao ry madama. Avy Miranda, marosoa mpanjaka vavy. Anao fiandrianana eo anefa aza ferinay. Koa ve misy efitrano tsara tarehy toy izao ato e. Tady daholo izany namoizandreo tovavy ireo ny fahadiovany. Dia anio koa izany ny anjarako. Tena tsy vanony reto olon-dreto ka. Mipetrapetra aloha ki eo mbola tsy tonga mivahintsika. Zao azondry ampiasaina daholo ireo zavatra hitandry rehetrarehetra ato ireo. Zay fa hijery azy vetivety eo ivelany ao aloha. Mpanjaka vavy. Fanesoana daholo izao rehetra izao ka. Manahoana re izay ry dada sy mamana tanàna ny mariny mba mitady avy izy taorianan'ireny tsy nahitana ireny sa tomany fotsiny ao an-trano ao. Ny zanany tia amidin'ny olona. Indrisy ry dada sy mama. Tonga dia sambory le raha namana io fa mihevitra azy anao inona ato e. Fomba ahoana moa izany natafidirana ito? Isambotra ve? Ny akoho aza le ty tsy voasambotra fotsiny amin'izao ka mainka fa za. Mandroso tao aiza hoe lahy io efa voadidina ngela zao e. Ny tanarara tokoa ny fe. Dia ataovy ary ho hitako e. Fialanga izy izany ohatra mandrahona anay tsy fantapialanga fa anay ny tanàna. Anareo ny tanàna fa misy inge mandroso eo e. Io zala fa miseho azy mahery tonga dia ataovy angaretina avy hatrany fa ho azy eo io e. Mitambaran'izy rehetra tokoa ny vandy. Ny sasany manero totondra, ny sasany manero avoto-pasa. Mametra ihany kosa nefa tsy vanty Tereo voana fa savela hetsika mihitsy e. Izay tandefa kosa aloha dia tokony marangarana mihitsy. Toy ny ohatra zany ny lahy. Io fa natao kosa nosy zareo e. Efa nambazana nge isany hoe aza omena lalana mbola navela azy bana ihany e. Zao lisany ray tsipotsiponony. Miaramela velana ny nareko. Toy ny angamba tsy mba nampianarina miaraka fa tonga dia natao miaramela fotsiny amin'izao. Tandreo fa mamahana basy le ao aoriananao. Tanana le tiany miady fa tsy basy apetrao iny. Tafapitika lavitra mihitsy ny basin'le olona tratra ny takany.
enjana mariny ty bantsika. Hitako moa izy toy ny tsy taitra akory ny lazako ny amin'ireo miaramila ireo. Sa ve efa fatana ny tanjon'ireo? Reto tena bandy tsisy ilana azy mihitsy. Bandy ray ve lesy dia mampitsingidingidina lisany ohatran'izao a. Midirako ela fa tsy tafatsangana ntsony reo e. Ifakahita tokotsika fa aza matahotra elahy tolotsatonany ny rivotra le tsy nivoan'izany a. Zany ary lehilahy tsy makay izany fa zany ty zany valiny e. Reto vo tena mifandanja hery e. Mihivingivina mihitsy le bandy voan'ny totondrany ty lehibe amin'ny miaramila ity. Mitsirepirepy kosa nefa rehefa voan'le bandy. Oay, misy miaramila ray tafatsangany ry. Mandray ny basiny ary mampitodika ny zanany amin'le bandy. Tandremo! Natolotry ny radio Madagascar anao teo. Johary ny Taniko. Tantara Mitohy nosoratany amin'ny. Ireo mpilalao: Daniela, Miony, Sarobidy, Faly, Alain. Pandray feo, Lovatolotra Andriamanana. Panatodosy, Alara be Manatsoa. Johary ny Taniko.